zay ny amin'iny fa nitondrany premier ministre lehibe ny gouvernement fanazavana ny mahazava-dehibe ny zato andro zay natao anatratrarana tanjona sy ny mety sy ny fanovana mpikambana anatin'ny gouvernement na tsy ny zato andro nomeko rahatsika maranaka raha tadidinareo tamin'ny 26 février les séminaires mikasika ny gestion axée sur les résultats garant de développement zay ny fotoana nanomezako ny taratasy andriamatoa filoham-pirenena mikasika ny engagement ny gouvernementa tsirairay ary otriotsika zany zay raha 26 février hoy izy ianareo hoe isy ny remaniement sa tsy isy inona moa ny mahamaika atsika anao an'izany ary na tiatsika koa na tsy tiatsika ny fivoarany toedra raha-pirenena dia tsy maintsy mivoatra hatrany tsy misy olona nateraka 5 taona ka ho 5 taona mandrak'izay fa raha 5 taona izy niteraka ohatra dia miakatra hatrany dia mandalo ny fahatandroany dia miditra amin'ny taona atao hoe matotra tsara zay miditra amin'ny fahanterana ka isika kehitriny zany miditra amin'izay fomba fiainana zay daholo ka raha faly aho milaza aminareo hoe io matoa natao ny zato andro dia misy dikany ary isika rehefa manao fanadinana na amin'ny fiainana andavanandro dia misy farany le tampitsy ny tao-pianarana anankiray dia manao fanadinana afaka ny afaka sanatiavina ny tsy afaka dia hoan'izay afaka arabaina manohy ny dia ary miakatra cran anankiray na hoe dingana anankiray koa amin'ny fiainana ka isika eto fampandrosoam-pirenena ny resahana efa fantatrinareo ny zavatra ny tenenimbenimbieny fa hoe ny fampandrosoam-pirenena dia tsy vitako samirery na ny filoham-pirenena na ny mpanao gazety samirery fa ny vahoaka malagasy zay zao ny antony nanaovana an'izao paritra malagasy zaromobolana zany hoe hoentina ametrahana ny fampandrosoam-pirenena anatanterahana tanteraka ny paikady natao dinasa zay notarifiny filoham-pirenena ny tsoana tao anatiny politika akapobeny fitondram-panjakana ka hoy aho hoe rehefa tonga ny fotoana dia hitanareo izy fa ny mandihy alohan'izay sy ny milaza ninina atao tsy dia tsara satria rehefa vitany fievaluena an'ireo olona reo ao anatiny zato andro dia ho hitantsika eo mitohiny ary matoa koa natao ty asa androany ty zany fodidrafitrasy zay ianarany rehetrarehetra andraisanrehetra anjara indrindra avy any amin'ny faritra dia misy antony manokana ahafahana mandrafitra miaraka ny rehetrarehetra hoentina hampandrosoana ny firenena mba tsy mandeha midingana ilany anankiray ihany no atao fa dia feno tanteraka zay ny drafitra rehetra hoentina hampandrosoana ny firenena ametrahana koa ny paikady natao dinasa amin'ny alalan'ny paritra malagasy